Hello, androany dia te hizara aminareo ny fomba fahandroko sosety lavika trondro. Anisan'ny manahirana antsika ny mitady laoka isan'andro dia mety mba manome hevitra ny hafa ihany koa. Voalohany indrindra raha dia toy ny mahazatra mila voatabia sy tongolo isika, izay fomban-drazana tsy izay maharatsy azy. Dia tetehako majinika toy ny amin'ny vidéo. Dia rehefa vita izay dia alaintsika ny sosety izay isaorako manokana ho an'ilay zokiko vavy raha mijery an'ity vidéo ity izy satria izy no nandefana an'io sady tsara be ilay izy. Fa nareo ihany koa dia afaka mahita eny amin'ny Paris Store na eny amin'ny magasin aziatika. Dia rehefa voasana ny sosety voasana izaho moa eto nanao gant fa tsy tiako ilay madidity be iny. Dia ny ahy moa izany eto no tetehako somary lavalava ohatran'izao. Fa après samy manana ny fomba fitetikany sy ny fomba fahandrony fa ny ahy manokana aloha no atoroko anareo eto. Ohatran'ny ela be ilay izy fa alao anaovana fikafika izay. Rehefa vita izay dia hafanaiko ny menaka dia arotsakako ny tongolo. Endakendasina dia rehefa avy eo arotsaka indray ny voatabia. Izany hoe ataoko mendimendy tsara mandrapahazo an'ilay saosy tadiaviko. Rehefa vita izay dia asiako an'ilay paosy mazika, tongolo gasy sakamalaho moa izany mazava ho azy. Dia afangaroko tsara. Dia saromako mba ho masaka tsara ilay saosy. Araka ny hitantsika amin'ny vidéo dia afangaroko tsara ihany aloha, aroroko tsara aloha mba tsy hiraikitra. Dia rehefa vita tsara ny saosy any esorako satria ataoko eo ambony trondro iny avy eo. Rehefa vita izay dia arotsako amin'izay ilay sosety efa voatetika teo dia afangaroko tsara. Tsy adino ny sira poavra dia afangaroko indray. Dia apetraka eo ambony amin'izay ilay trondro. Dia tsy adino ny manampy sira, ny poavra. Dia etaleko eo ambony amin'izay ilay saosy nasoroko tamin'ny voalohany. Nahafinaritra anareo ity vidéo ity dia alefa sy amin'ny commentaire indray ny laoka tianareo ataontsika manaraka. Teto izy nasiako herbe de Provence kely dia saromako amin'izay. Eritsereko matetika dia rehefa masaka dia esoroko ny sarony mandraparitrany. Dia vita ny chocolat. Ndao amin'izay ary hinambary. Dia mahazotomana daholo areo. Bon appétit!